zana nisoany olona io ratsy daholo navaliny amiko dia ifona amiko izy dia velako ohatra ny tena enjana be zany mba azony amena tanteraka an'izany Jesosy hoy ny apôstôly ampitombony finoanay fa tsy vitanay zany ary marina tokoa nay zany olona nisy ratsy ianao zao ve nanao zavatra tsy manjary amin'ny fiainanao ray manontolo zao voalohany ianao zay naka ny vadiko mamela faharoa mamela fahatelo farany kosa angamba ny fahatelo ankany an Jesosy ange impito dia vao hitelo ve zany naka ny vatanao dia va hijanona sady ianao vao hitelo ve zany angalatra ny ombonao sy ny fanananao dia fa tsy amela sady ianao aloha mba impito maka zay vao mba tsy mamela intsony ianao fa zay le izy dia izy ny apôstôly ay grave zany ampitomboiny inona ampitomboiny finoanay fôtra nefa reradreraka mihitsy zay ohatra ny taredretry ty fahitany ty fa ampitomboiny inona ny finoanay ohatra ny tsy mamotsina ny aviavy ohatra ny tsy mamokatra ny sa na ny omby eo ambala rehefa lasan'ny dalo ohatra nefa taredretra fa kivy zay fa Jesosy eo ampitomboiny finoanay fa dangereux ty ampitomboiny finoanay dia ahoana zany mba hitovy amin'ny apôstôly ve tsika sanao hoe kivy ôko zay ampy zay velominareo nda ifanao divorce fa tsy araka aminareo tsony tena tsy izy tsony ela loatra miandry ny aviavy zay tsy mamokatra miandry ny voaloboka zay tsy mamokatra miandry ny mpitandro filaminana zay anavitra ny dahalo mbola ny eo ihany eo miandry ty grève ty zay tsy mety tapitra nefa be tabe ny rahanay ataony amin'ny toeram-panjakana any tsy vita ny grève mitoy foana kivy zay izy ny apôstôly Paoly ampitomboiny iny ampitomboiny finoanay rehefa mba mivavaka ianao zany androany alina dia mba tadio zany afatra zany efa misy olana zay tsy voavahanao amin'ny fiainanao ray manontolo tsy vavaha maha-olona anao dia tenena hoe Jesosy eo ampitomboiny iny ampitomboiny finoko fa tady ho reraka zany tady ho ketraka zany tena kivy vavan'ny olona amin'ny hofatrano fianakaviana zay mba hitarainana idana makany amin'ny mahiolona fa nga tsy izy ny ampanantenanareo izy zao zay zao tsy makaniko zao zay ty jiramany trosan'ny olona hiteraka tsisy lambanjaza tsisy dia ampitomboiny finoanay fa zany ny mahareraka anay zany reraka tokoa ny voaka malagasy tena mereraka dia raha vatady ho reraka ianao zany dia rehefa mivavaka ianao dia teneny Jehova Jesosy eo ampitomboiny finoko fatady ho reraka mihitsy ny za vavan'ny olona sy ny manodidina rehetra ary ohatrany tsisy fanantenana intsony dia manaovatra ny tenin'ny mpaminany Abakoka veriko kely farany le izy hoe na dia tsy maninona moa izy teo na dia tsy mamotsina aza ny aviavy ary tsy misy voany ny voaloboka na dia madisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mavokatra hoanina ny sa na dia vinoana aza ny ondry amin'ny vala ary tsy misy omby any apahatra nefa izaho dia mbola hifaly amin'i Jehova ihany iravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleluja Jehova tompo no tanjako ary manao ny tongro toy ny andiera vavy izy ka mampandeha amin'ny havonako Jehova tompo no tanjakontsika ka dia mangata aminy hoe ampitomboiny inona ny finoana amen dia inona navaliny Jesosy hoy ny tompo raha manana finoana dia ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo dia azonareo lazaina amin'ny voro azy hoe miongota areo ka ombolena ao anatin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy hoy ny tompo na raha manana finoana dia ohatra ny voatsinapy iray azy ianareo dia ho azonareo lazaina amin'ny voro azo io izany hoe ny tompo zany tsy mangataka amintsika finoana ngeza be
voavahany zany fa na dia kely aza io finoana io dia aseho io hoe tena na ty finoako ty tompo dia tahakany aviavy tena kely dia kely fa satria efa niteny tamika ianao tamin'ny sabata eny amin'ny 20 Mai taona naterahany pastera Mayol sy naterahany zafikeliny tamin'ny zanany vavy Jeremy sy ny fankalazana ny fanorenana tsangam-batin'ny fiangonana Malao fa 20 taona dia tany zay tamin'io zay nandre ny toroteny dia manahazo finoana kely izay fa raha pitso tompo vao ty problème ny fatranoko ty vao ty problème ny trosoko ty vao ty problème ny tsy fananako vola ity varao ty problème tsy fananana asa ity vao ty problème tsy mety afaka fanadinana ty vao ty problème tsy mety mahazo vady ity sao dia mety mahazo vady rosianina koa amin'ny farany amen no izy nivaintsika mba hivazany problemako zany mba handeha ty asako ty fivelomako ty fa misy finoana kely ohatra ninona ohatra ny aviavy ty amiko ty dia mba ampitomboy zany finoana izany ia amen ary izy aminareo moa no manana mpanompo lioka toko fafito amin'ny volany dia ny fafito ary izy aminareo moa no manana mpanompo miasa tany na miandriony ka raha tonga avy tany an-tsara ilay mpanompony dia hanao aminy hoe avia faingana ka mipetraha inana fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manamboara izay isakafoako ary misikina ka manompoa mbaram-pihinako mahazo mihinana mbaram-pihinako sy sotroako fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana tsy misotro ianao moa misaotra izany mpanompo zany va izy satria nataony zany zay nandidiany dia tahaka izany koa ianareo rehefa vita anareo zay rehetra nandidiana anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy masoa izay ny tokony nataona ihany no nataonay inona sariny zany zao no dikan'izany nataony Jesosy ohatra ny olona mpitady sitraka hoe za tsy ianao raha tsy misy takalopatsa vidim-pinananao misy mpanompo anankiray izy patron misy mpampiasany eo raha tonga any amin'ny toerana ihany izy dia tsy maintsy ny mpiasany mikarakara azy mampihinana azy sakafo fa rehefa vita zany ka izy manao hoe dia misaotra anao mpiasana nome sakafo ah dia misaotra anao mpiasana anao an'izao fa dia vita fotsiny zay ozy izy fa izy tsy misaotra an'iny fa izao ny tokony ataonareo ozy izy aza mitady takalopatsany vidim-pinanana aza manao hoe efa nanao an'izao fa nanao an'izao dia tsy sitraka mihitsy inona tsy nataoko na ny aty-posy ary manaraka nefa zany ny mahazo aho amin'ny asan'Andriamanitra io avy alao any rangaha za tsy ianao tsony fa rehefa nanao ianao ka zay vitanao dia atao hoe mpanompotsy tsy mahasoa ihany ah tsika zao tonga eto mivavaka efa hatramin'ny alina ny olona nikarakara an'ireto sonorisation reto sy nanao ny installation reto fa tsy hoe tamin'ny valo maraina izy nametraka an'ireo efa hatramin'ny alina ny afy teto nga rehefa vita ny fitaom-pivavahana na ny diakona sy ny lolona manao ny fitaohana ka nareo matetika mahino dia misaotra ny diakona sy ny mpanao sonorisation fa vita ny asako zay ny asa ny manao an'io fa inona ny tokony ataon'ireo olona reo vita somatsara ny asa mpanompo tsy masoa ihany zay Jehovah Andriamanitra ny tokony natao ena ihany no nataonay zay no ataovy fa aza manao hoe zay veraka dia nanao an'io dia tsy sitraka mihitsy zay mainy taninandro nrehetrarehetra teo tsy sitraka mihitsy mahakivy e mandeha tongotra 4 kilometra mandeha bisikileta 4 kilometra reraka mba mangataka moto tsy mahazo mba mangataka tôbila tsy mena nefa mba misy anjaranay neny amin'io e dorangay grevy andao anongana asory tao io mpitondra anay io fa tsy manome bisikileta reraka ny dia tongotra tsy manome moto tsy manome fiarakodia tsy mba manome anda amin'ny temba bebe dreto ianao tsony zao ny lazao zay tokony nataona ihany natao Andriamanitra fa misaotra anao zay efa vita ny androany dia me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka
fa na dia tsy nangatanao ary dia omeny anao raha zany no ataonao. Amen. Amen. Za zao lazaiko amintsika misy pastera antsika anankiray ato amintsika ato. Zany miasa zany pastera zany, tena miasa zany. Na mahasitraka izy na tsy mahasitraka dia lasa izy mandeha na andro na alina, fofotra ty mifofotra ry fa tsy hitatsitanao. Tsy ny foibe ny mandefa anazy fa faran'ny olona izy any an-dafy dia lasa izy lasa nyla reny eo, lasa any nefa tsisy miantoka ny foibe. Ary ny foibe tsy metretra ny andefa azy any fa hitan'Andriamanitra le asa fanompony. Izy tsy mitady sitraka, tsaka mavita izy dia tokony ataoko an'Andriamanitra no ataoko fa misaotranao foana amin'ny zavatra rehetra. Dia mbola mety ho lasa lavitra ry izy, ary izy ny lasa vice président ny fiangonana nefa tsy nietreritra an'izany izy raha nainga tany am-boalohany. Izy ny faharoa manarakaraka amin'ny pastera zao. Amiasa zany, miasa zany, tsy miraharaha mihitsy, tsy mitady sitraka amin'izy. Na fatany foibe ny asa ataony na tsy fatany dia lasa izy manao, satria tsy ho an'ny foibe anaovany an'io, tsy an'ny pastera maolana anaovany io fa ho an'izy man'Andriamanitra. Dia hitan'Andriamanitra zany, fatany zany. Ianareo olona reo koa ataovy zay asa nataony aza mitady sitraka amin'izany. Tsika missionnaire evangeliste pastera, nareo diakona, tsika mpivavaka tsotra, mety manao asa nareo tsy hitan'ny olona fa fatan'Andriamanitra io. Na mahasitraka anao na tsy mahasitraka dia ny tokony ataoko ihany natao fa dia misaotra anao Andriamanitra. Za tsy mila sitraka amin'ny olona fa raha mbola mila sitraka amin'ny olona tsy mpanomponao. Fa na tsy nangatanao aza dia omeny anao. Amen. Zay nampatonga anazy hiteny hoe dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo zay rehetra nandidihana anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa ihany izahay, ny tokony ataonay ihany no nataonay. Andao fitiantsika ary amin'ny Hebreo zany resaka zany. Hebreo 10:7. Hebreo 10:7. Teny famporosiana sy fananarana ho an'izay nihamalaina ka mila hiemotra. Grave koa zany. Tena mifanaraka amin'ny Habakoka mihitsy eny ity zany. Zay mihamalaina ka mila ninona izy? Hiemotra. Satria tsy mamony avy, tsy mbola tonga ny fahitana, mbola mitaredretra, tsy mamokatra ny saha, dia manomboka mihamalaina ny olona dia tady hiemotra. Dia ampahirezina ary tsika androany zany amarana anazy. Koa amin'izany rahalahy sy anabavy malala ao amin'ny Tompo, satria manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona. Namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony. Eno tsara. Manana fahatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny amin'ny rahan'i Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona. No mamaky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony. Misy lalam-baovao zany ao. Misy lalana vaovao ao dia eno tsara ty lalana vaovao ity. Ny lalana voalohany dia zao: Kristy maty ny levy natsangana araka ninona? Soratra masina. Dia noho ny amin'ny Kristy io sy ny rany io tsika tsy mila mikofesy, tsy mila mpanelanelana fa avy trany dia mivantana amin'izy. Any amin'Andriamanitra ny vavaka. Lalana vaovao zany. Tsy mila mitondra omby ho atao sorona. Zava-doza ny omby efa lasa nidahalo daholo amin'izao dia inona no ataonao sorona? Tsy mila mitondra biby ho atao sorona. Fa dia efa ny rany Kristy dia efa azonao famelan-keloka. Ka rehefa miaiky ninona ianao izy fa hotanao araka ny toriteny tamin'ny heriny. Raha vao miaiky ianao, io le lalana vaovao anadiovana anao sy amelana anao. Ianao koa zany tokony mamela ny heloko ao. Zay ny lalana vaovao eo amintsika. Fa tsika koa ny menana lalana vaovao. Lalana vaovao ny antsonan'ny fiangonana hitory ny tenin'ny filazantsara, hamonjy ny olona amin'ny lafiny ara-panahy. Fa ny lalana vaovao nomena antsika indray zany no manomboka izao. Dia ny firenena malagasy mihitsy no nasain'Andriamanitra ho vonjentsika. Zay ny lalana vaovao. Dia ataovy amenna mafy dia mafy. Dia olona zany hoe tsy hitaredretra io fahitana io, tsy hitaredretra io mpaminany Habakoka. Fa misy lalana vaovao koa hitondran'Andriamanitra antsika.
ity fa lalana efa teo zany ity fa masaka hatramin'izay ty lalan'ny fiangonana ty fa tsy janona eo amin'ny fiangonana indray intsony ny famonjena fa ho an'ny firenena mala gasy ary ho hitanareo ary fa mbola ho famonjena izao tontolo izao koa satria avy eto Madagasikara nivoaka zany fahazavana izany me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka amen ka io lalana vaovao izay nomena antsika io lafiny roa izy io dia ny ray manambaran'ny Kristy mpisorona be mitadina ny tranon'Andriamanitra dia hoy izy andininy 12 Hebreo 10:12 dia aoka isika anatona amin'ny fo marina aoka anatona amin'ny fo marina ibebaka amin'ny fo marina amin'ny eloka sy ny fahotana zay natao handeha amin'io lalana io amin'ny fo marina io lalana vaovao io zany hoe mitaky olo marina zany amin'io lalana vaovao andehanantsika io amen amin'ny fahatokina mitaky olona manana fahatokina an'Andriamanitra amin'ny teny fikasana zay nomeny io lalana vaovao andehanana io mitaky an'izany manana fahatokina be amin'ny finoana manana fahatokina be amin'ny finoana taky olona manana fahatokina be amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fiatreretana ratsy zany hoe olona efa madio fo daholo ny mpitondra fanjakana amin'izany amen olo marina daholo ny mpitondra fanjakana amin'izany olona matoky an'Andriamanitra amin'ny finoana daholo ny mpitondra fanjakana sy ny vahoakany amin'izany manana fo voadio daholy amin'ny fiatreretany ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka rehetra entiny satria voasasa tamin'ny rano dia ahoana tsisy 3:20 dia aoka azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany ataovy amen mafy dia mafy azony mafy zany ny fanekena ny fanantenana zay efa nomena antsika ka aza vela hozongozonina entre parenthèse fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana fa tsy mivadika amin'ny teniny io andriananahary io na io Andriamanitra andriananahary io tsy mivadika amin'ny teny fikasana ny meny dia ataovy amen dia mafy dia mafy ary aoka isika ifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aoka isika ifampidinika hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra zay ataoko ty dia hampandroso ty hevitra voakako ty dia hampandroso iteny aloky ny vavako ty dia hampandroso ty teny aloky ny vavako ty dia tsy hanafitohina ny madinika tsy bandalana amin'ny fandrosona eo amin'ny fiangonana fa hampandroso amin'ny fitiavana ny asa rehetra hampandroso amin'ny fitiavana ny firenena amin'ny asa rehetra ataovy amen dia mafy 5:20 aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa mba maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro aza mahafoy ny fiarahantsika maninona dikan'izany tsy mety mipetrapetraka any an-trano any efa maninonareo tsy mandeha mamonjy ny mpiara-mivavaka ka zay efa mivavaka atao trano dia isany miara-mivavaka aminareo dia nindrindrana efatrako ato aminay misy voalavo misy kadradraka ato misy lalitra ato misy parasy ato miara-mivavaka aminay daholo zany tsy mety mipetraka any an-trano any fa tsy maintsy mamonjy ninona ozy izy fiaraha-mivavaka maranantsika azy 5:30 Hebreo 10:5 koa aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe amen fa tokony hanana faharetana ianareo mba azohonareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra verinandre tary amin'ny Abakoka rehefa afaka kelikely dia ho avy ilay nandrasana fa tsy hitaredretra ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoany fa raha miemitra dia tsy sitraky ny fanahiky Abakoka 2:7 fa isika tsy manaman'izay miemitra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka halleluja amen raha miemitra ianareo dia tsy sitraky ninona ny fanahiko fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra fa ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ny olona marina ho velon'ny finoana satria tsy miova amin'iny famarinana ianin'inona izy na mitaredretra zany rehetrarehetra zany na taraiky ihany ary zay teny fikasana zany izy miandry amin'ny fanantenana foana
satria fatany soratra masina fa raha miemitra izy dia tsy sitrak'Andriamanitra fa itsika tsy manaman'izay miemitra amin'ny fahaverezana zany hoe zay miemitra rehetrarehetra zany dia hoaiza ny direksiony lalana anankiray zany zay fa ny lalana baovao andehanantsika tsy mba naman'izay emitritsika fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay dia omena an'Andriamanitra ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Saorantsika Andriamanitra amin'izany afatra izany ko dia mangataka anao mba hitsangana ary hivavaka atsika amarana izany afatra izany. Hivavaka ary tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray io hoy ny soratra masina zay nivelabelarinay teto araky ny teninao hoe ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Enina dia mitaredretra aza izy andraso fiany fa ho avy tokoa ka tsy hijanona ho ianao Jehovah tompony maro ary notsindrinao mafy tompo fa ny marina ho velon'ny finoana fa na dia tsy mamontsona tokoa aza ny aviavy hoe ny soratra masina tompo na tsy misy voany aza ny voaloboka na mandisy fanantenana aza ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina tokoa ny sahanay satria maina ny tany tsisy na dia ny ranonorana na dia vonoana aza ny ondry amin'ny vala ary tsy misy ombontsony ao apahatra lasa ny dahalo avokoa izany. Izay tompo dia mbola hifaly aminao ihany Jehovah raha io sy ravoravo aminao Andriamanitra satria ianao no mpamonjy anay, ianao no tanjaka anay. Dia misaotra tompo amin'ny teny fikasana izay nomenao anay androany satria hoy ianao hoe ampitomboy ny finoanay tamin'ny alalan'ny reto mpianatra ireto satria meketraka sy kivy sy reraka tokoa izahay. Ka dia mbola nanamafy ianao tompo fa misy lalam-baovao tokoa mbola hitondranao izao fiangonana izao. Ary izany lalam-baovao zany dia tsy lalam-baovao ho any amin'ny fahaverezana fa ho any amin'ny fiainana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana. Tsy ho anay ihany fa ho any vahoaka malagasy rehetra. Dia nampahery ny fiangonana anao tompo hoe fa tsy sitraky ny fanahinao raha miemitra izahay fa hoy ianao hoe aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazoanareo izay lazay ny teny fikasana rehetra rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely ho ianao Jehovah ao dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitaredretra fa ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ho ianao. Fa isika hoy ny soratra masina dia milaza hoe tsy mba namana izay miemitra ao amin'ny fahaverezana fa namana izay mino ho amin'ny famonjena. Ka rehefa vitantsika ny asa izay nampanaovin'Andriamanitra antsika dia ilaza amin'i Jehovah tompontsika manao hoe ny tokony nataonay ihany nataonay. Ko dia misaotra anao izay raha eo. Anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary ka dia mirary soa samboten'Andriamanitra avokoa itsika rehetra mahazo toerana tompoko. Raha tratranay mpisakafoanana ianareo dia mazotomana amin'izao raha andrelesana ny afatra izao. Ho anao izay tratranay mbola ambony fandriana foaza amin'izay hamonjy ny asa mandraharaha. Fa raha tory kosa ianao raha tory masambatra ho anao izay ny ambony fiarakodia mandreza ho afatra izao aho tantanan'ny tompony eny dia antsika mba ho toditsao matsara.